zaho zany amitiresaka gazety ty a dia tena ohatrany malaka ihany aho satria ireo namana mpanao gazety ireo ihany niady hoe ahoana no mbola tsy alefana amin'ny assemblée nationale ihany ty resaka lalàna mahakasika fanaova gazety ty. Tonga ty aminay ty indray le lalàna dia mangataka ndraiky zareo fa hahemotra ty zavatra ty ka mbola mampieritreritra atsika zany namana mba hipetraka amin'ny tena soloka vaovao atsika zany tsika handray andraikitra feno ary dia handany amity volavolan-dalàna ty zato sanjaka rehefa avy eo satria dia tena hita mihitsy zany fa tsy zay sitrapon'ireo zany no atao fa mba atao sitrapontsika. Fivavambaoka 20 no nanoana sy nandany ity volavolan-dalàna amin'ny feniserasera ity teny anivon'ny anteny mera-pirenena notsopahandreo solombavambaoka avokoa ireo fanitsina maro nentin'ny mpanao gazety tao anatin'ilay memorandum sy ireo nentina tao anatin'ny assemblée. Mba eritreretintsika ihany hoe tsy azo afina zany le licence maty le olo maty miaraka amin'izay le olona nefa tokony atao hoe afaka mandova zany ny zanany na ny mifandraika amin'izany ka le fanitsenany ataonay zany mba aporobory ny fandrahana eo amin'ny asa aveko indray mandeha ny anankiray zany miteny fa hoe rehefa maty izy dia mijanona eo le radio sy télévision fa ny anankiray mba ohatra ka hoe maty izy ny zanany mbola afa misitraka manohy ny asa olombelona atsika tompoko azafady mangataka ny fanomanantsika amin'izay soaabetsaka. Termo de sapendo che chamar ni vogue ka rehefa maty olo marina fa eo mbola geology ny télévision izy nagnano convention tamin'ny fanjakana sy misy fandovana zany magnano demanty vaovao koa ary mba amin'izay mba manana chance koa no zanak'olo somana mba manakare ohatra olo manana anazy iay voa averemo version originale zay ireo solombavambaoka miara-mitantana amin'ny fitondrana no isan'ny tarika izao fampantanina ity lalàna amin'ny feniserasera ity izao izay ahitana ny HVM, ny leader fanilo, ny avi sy ny sisa. Ireo solombavambaoka ireo izay milaza ho tsy mila ireo haino manjery tsy miankina. Fa ty gazetindreo ty tsy avy aminay anakafy any zay fa le vora zay tsy avy amin'ny ministère somazary famitafodrafitrasa any zay dia midina fotony any ferro zany filana voasiarina andreo io ka nanazy matoforoa gagagaga ihany ao ty amraiky ty satria tsy miaka amin'ny fiainan'olo loatra zany gazetindreo ty marina fa ilaina izy io mafa aminy radio nationaly sy télévision nationaly io mahavy aminay any zany. Tsy afa-miala amin'ny mpanao gazety kosa nefa na iza raha nambaran'ireo solombavambaoka sasany izay manohana ny hetsika nataon'ny mpanao gazety. Nasesika botolo fotsiny ihany ity lalàna amin'ny feniserasera ity raha nambaran'izy ireo. Atsarovinareo fa mpanao gazety foana ny voateniteny fa mba manahoana le vahoaka any amin'ny faritra lavitra ty Madagasikara ty. Ny radio mpanjakana ihany no maneny an'izany filana araka ny vaovao zany manerana Madagasikara. Izany zavatra zany zany tokoa ve zavatra n'ilay vahoaka tany zany tokoa ve zavatra narafitra reo tany ary zay natonga anay nangataka ny hoe dinio tsara fa ny vahoaka any aminay koa dia mila vaovao ara-potoana sy tena marina arak'izany dia ny hoe nangataka mba hisy fotoana tokoa tamin'ny azomaty eo atsika dia nanapaka atsika solombavambaoka hoe ahemotra ary ny filozofia mitondranany hoe ahemotra n'izy raha salana nanapaka nanangatana tamin'izany fotoana zany tsy hoe akory hoe ahemotra ny talata hoe tapahana ny zoma dia ahemotra ny talata raha fazahoako azy sy nananganan-tana tokona ndraiky raha fananganan-tana zay atao fa izaho kosa dia mahita hoe sisy tontolo loatra ity raha ity. Ny zavatra mampalahelo fotsiny fotsiny hoe maninona no potehana ny sotoavina malagasy tsy sitrapon'ny mpanao gazety no andeha ilaza ny zava-misy satria raha tsisy mpanao gazety tsy azonao ny vaovao rehetrarehetra ny elekelatra anany député ako tsy alala zany hoe voalohany zany raha dinihana le zay mahatonga sarotiny teny teo no teny hoe aoka janony fa tsy mety tsy mendrika ny assemblée nationale ny fanaratsiana mpanao gazety.
Isan'ireo nanoana ny fangatahany mpanao gazety ihany koa ny avy ao anivony Antoko Mapara izay naneho tsy fankasitrahan'izy ireo izao fanaovana amboletra sy fanerena andany ity lalàna tsy ampifandiniana ity. Izy ireo izay nivoaka ary tsy nanangatanana tamin'izao fandaniana izao. Sady présidence sy ny fahalalana maneho hevitra ny vafaritra mazava zany ao amin'ny lalam-panorenana andalana fahafolo. Fantatrareo no mahasatroka azy rehefa avy eo. Ankehitriny nefa dia aroso maimaika arahana amboletra ka tereko masaka sana voalobojazy ity volavolan-dalàna laharana faharaiky ambin'ny folo mikasika code de la communication ity. Ka noho izany izahay solombavam-bahoaka ao amin'ny vondrona Mapara dia manambara horetany retanitra fa tsy afaka ilay sy kombakomba amin'ny fomba famonoana mivantana na ankolaka ny zo fototra ANDP-ny demokrasia koa mitsipaka tanteraka izay ho fandaniana ity code de la communication ity misaotra tokolavaka sy tokofa. Sobrou Ramatoa Solombavam-Vahoaka, Safra ny Solombavam-Vahoaka Ijo. Presidente. Efa menao fitenenana dia matovolo dia manajanao ary manona tanteraka amin'izay fitsipahana ankitrano amin'izao fanitsakitsahana ny Sobrou Ramatoa Solombavam-Vahoaka, Solombavam-Vahoaka Ijo. Ny zava-misy lany ilay lalàna amin'ny feny serasera izay tsy nisy niova fa ireo efa nolanina sy nampitarainan'ny mpanao gazety sy ny maro hafa tena nivony anteny merandolona ihany. Raha io lalàna lany io ho lasa toy ny vaovao manasafosafo sy misolelaka ny fanjakana tahaka ireny mitranga ny Kore avaratra ireny avokoa ve izany ny vaovao ho alefan'ireo ainao manjery sy ny gazety manerana nosy. Aza hoaiza zany ny fahalalahana manangom-baovao sy ny manome vaovao ho an'ny vahoaka malagasy, fahalalahana izay zo fototra ao anatin'ny lalam-panorenana araka ny voalazan'ny 140. Fanontaniana mipetraka ihany koa manoloana ireo solombavam-bahoaka ny hoe tena sitrapon'ny vahoaka any amin'ny distrika tsirairay avy ny avian'ireo izay nandany ity lalàna ity ve ny tsisy ny aina manjery afa-tsy ny TVM sy ny RNM any an-toerana. Sitrapon'ireo vahoaka ireo avokoa ve ny hovoakejanyity lalàna feno teritery indrindra amin'ny fanehoan-kevitra ity. Raha ny zava-misy aloha maty no vonoin'ireo solombavan'ny gouvernemanta misa 20 ireo ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra malalaka eto amin'ny firenena.